Falita faraka aminao tompoko lasy tompoko vavy amin'ny ity aliny alarobia ity tonga soto amin'ny fampahalalam-baovao ny journal de la record. Miarabantsika rehetra ny tokantrano ary manaraka ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Fa mahakasika indrindra ny toy ny hetsiky ny collectif des candidats tetsy Mahamasina androany ary no anokafantsika ny fampahalalam-baovao. Ny poka indray ny bomba mandatsy dranomaso teny Mahamasina androany nandritra ny hetsiky ny collectif des candidats voasambotra nandritra izany hetsika izany solombavam-bahoaka ny atokotika Madagasikara fetra Ralambozafimbololona telo kosa ireo naratra izay nahitana lehilahy lehibe iray naratra mafy teo amin'ny tarehiny tsy rary ny zava-misy androany tokony avela anio hevitra ankalalana ny olopirenena hoy ny mpanara-maso ny collectif des candidats fanazavana teo amin'ny saritry ny Mandra Samanana. Manterah fa zany hoe tsy dia nakivady dia ato amin'ny kitato amin'ny kitato koa pitipitika mihitsy zany ne paikady andemetsaina daholy zany a hevitra andemena sy ampiororona an'le mpiaradia am'le collectif fa tsy azo atao zany ary misy procédure tsy maintsy ajaina eo anivon'ny mpitandro filaminana ihany zany no mandeha fa vo mialy eo zany a de rava satria tsy voaja ny paika adieloka zay tokony isitrahan'ilay solombavam-bahoaka zany fandemetsaina fotsiny zany ho hitanareo ange ny toy an'izany. Fa mbola mahakasika izay vaovao izay hatrany ary. Nampiantso ireo candidat ho filoham-pirenena teny amin'ny lapan'ny antemera-pirenena Tsimbazaza androany ny sehatra mpanelanelana izay tarihany filohan'ity androm-panjakana ity sy ny FFKM ary ireo ray aman-dreny amin'ny sehatra isan-tokony rampitso no amoaka ny fehi-kevitra nivoaka tamin'ity fihaonana androany ity ny sehatra mpanelanelana tsy nisy nanao fanambarana araka izany ireo candidat teo ampivoahan'ny efitrano araka ny vaovao tatery ny manohery vony teo amin'ny saritry ny Patrick Randriamaoly. Nampiantso andreo candidat ho filoham-pirenena teny amin'ny lapan'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza androany ny sehatra mpanelanelana izay tarihany filohan'ny antenimieram-pirenena Ramatoa Christine Razanamahasoa sy ny avy amin'ny FFKM ary ireo ray aman-dreny avy amin'ny sehatra isan-tokony eto amin'ny firenena. Nandefasana fanasana avokoa ireo candidat miisa 13. Valo tamin'izy ireo no tonga mivantana teny atoerana, nisy ireo nandefa solotena. Tsy tonga niatrika izany fihaonana izany kosa no sady tsy nandefa solotena ny candidat laharana 7 sy ny candidat laharana 12. Fiainona fotsiny andreo candidat sy ny solotenany tafiditra ao anatin'ny andraikitry ny sehatra ho an'ny fanelana lanana ny fiantsona ny ankolafikely rehetra toy izao, indrindra fa ireo porotsaka ho vidiana ho ny fanazavana ary toy amin'ny sehatra maro hafa izany. Naharitra ora 2 mahery teo ny fiainona andreo candidat tonga mivantana.
tsy nisy fanambarana nataon'reto farany teo am-pivoahana raha ampitso kosa no amoaka ny fehi-kevitra tamin'ity fionana ity ny sehatra mpanelanelana araka ny fanambarana nataon'izy ireo taoriany izao fionana izao. Zahay dia efa miantso ary manao antso avo ny hery velona rehetra na iza izy na iza ka mahatsapa ary mitsinjo ny tombotsoa ambony ny firenena i Madagasikara manoloana n'izao fotoana sabotabotaka zao dia atsona ireo rehetra ireo fa pitafa ifampidinitra amin'ny plateforme nanto politika zany na reo fikambanana isan-karazana amin'ny fiarahamonim-pirenena na ny syndicat eny hatramin'ny ao amin'ny fandriam-pahalemana ny tompona andraikitra na gendarmerie na tafika na polisy niza tsy akanavaka olo-pirenena raha mahatsiaro tena ho malagasy dia asaina daholo ka mbola hambara ny toerana sy ny ora hanatotosana an'izany fa raha pito zahay dia hanao ny fanambarana avy ato amin'ity sehatra ity. Ireo candidat zay tonga teo ane dia niaino azy zahay fa zahay tsy nametraka ny fanontaniana na hoe inona no ataonay fa dia nihaino azy ireo zahay fa ny fanambarana rapitso no amataranareo zany izay tapaka ny ataonay plateforme sotrandrina. Efa raisinao zava-dehibe ny fampiantsoana iaino azy ireo toy izao ho ny candidat Jean Brunel Razafitsiandrôfa izay anisana natrika ity fionana androany teny Tsimbazaza ity. Ny ray aman-dreny dia miaino ny zanany ary miahy ny zanany ary zay fienona zay everinay fa mitondra makany amina fiahina ka rehefa enona ianao zava-dehibe zany. Fa tetsekilan'ny fionan'ny sehatra mpanelanelana sy ireo candidat teny Tsimbazaza no nisy ihany koa ny faharatrana teo amin'ireo mpanaradiany hetsika fotsy atarian'ny firaisan-kinina ny candidat tetsy Mahamasina mampiseho mazava zany hoe iza no tena manao sy mampiasa herisetra ho ny candidat Paraina Auguste. Toy ihany zany ny herisetra atao toy ihany zany dia tokony fantatrina zareo zany izy no manao herisetra zahay vaisa ireo satria tokony fantatry ny hoe misy fivoriana ty tokony mba mibudgetetra kely izy misy trève kely nefa dia vao maikiny izy ny tena mamango satria sy magaga misy gendarme efa misy milice any agnao hitanareo le sara amin'ny Facebook re pataloha misy foifoika teo tenisika ambany ary couleur fotsy dia samy araka mahita daholo asika rehetrarehetra. Taoriany teny Tsimbazaza moa dia namonjy teny Mahamasina ny sasany tamin'ireo candidat. Tsy alavitra amin'izay resaka politika izay hatrany ary isika no izana ny vaovao. Ny herisetra ataon'ny mpitandron'ny filaminana dia manam-porofo fa tsy mbola firenena afaka izany Madagasikara hoy nambara ny candidat Jean Brunel Razafitsiandrôfa tamin'ity androany ity tena tokony hisy ny fanamboarana araka ny tokony ho izy eto amin'ny firenena na tsy mankany amin'ny fifidianana azy nanao antso manokana ho an'ny mpitandron'ny filaminana ihany koa ny tenany amin'ny mahampitandron'ny filaminana azy manoloana ny fanaovana herisetra tafahoakitra amin'ny vahoaka malagasy. Zaho dia olo-pirenena tia tanindrazana ary tena tia tanindrazana foko ray manontolo fa tsy pli vava ary miantony latsahako filoham-pirenena dia miala heliko amin'ny Madagasikara sy miala heliko ny malagasy any an'elakelan-trano ve ny olona no enjehanao sy arahanao dia tifirinao sy rahatrainao dia zany ve anao dia lazaina fa hoe mpitandro filaminana nefa tsy fandriam-palema neraky ty Madagasikara ty ohatry ny ahoana fanafiana tsy fanafiana ary fanolanana visy havanana miaraka amina kidnapina alatrombo tsy hitanao zay anaovanao anazy zany tsy hitanao fa amintsika le olona zay maneho hevitra ampilaminana ary averimberinay foana fa tao anatin'ny hetsika zay nataony ny hetsika fotsiny ny collectif de candidats natody ray mbola tsy vaky zay no amerenako foana hoe mbola tsy afaka zany Madagasikara fa mbola voazanaka pire encore vazaha no candidat milahatra aminay ary safidy ny azy sitrapony nataony fa tsy hoe nisy nanery izy donc ho ana de tsotra io na tsy mandeha io fividianana io fa mandeha any amin'ny refondation tsika za partant ary za vonina anao concession am'izany etoko ilazana aminareo fa tsy misangisangy ao anatin'ity politika zay atao ty ary miombona tanteraka ao anatin'le collectif satria mahatsapy zahay hoe be de be ny zavatra tsara dalàna be de be ny zavatra tsy mandeha am'izay lohaniny ataovy madio ny fifidianana
ataovy mangarahara ny fikarakarana rehetra de ajao sy araho ny lalàna samy matsapa daholo angentsika fa tsy mandeha am'izay loany ary tsisy fampandrosony zany eto hoe faritra kely vondron'olona zay no mahazo tombony fa ny maro anisan'ny mpiray-tanindrazana nahantra daholy tao anatin'izay vanim-potoan'izay tsy zao mihitsy ny ampandroso atsika ary tsy zao mihitsy ny ampilamina ny fiainan'ny gasy vondron'olona voabaiko hiaro tombotsoana vahiny hiaro tombotsoana firenena matanjaka zay mamabo sy mitavana nyty tanindrazantsika ty ange mampiasa an'ireo olo reo e de ho arahana am'izay tia natongavana zay ve izy ho an'ny olo-kely sy ny manantsaina de aleo mitandrina satria itsika no ampediny de mitsetitsy izy ary ambadika mandra-pahoviana no anekenan'izany fa mila mahatakatra tsara ao anatin'le izy ary zay ny antsona anareo ry zalahy fa tsy zany ny fanompona hiantsona anareo ho an'ity firenena ty tsy amony ny mpiray-tandrazana aminareo ny mpanao ratsy ny dalo ny totakely enjehana fa tsy mpiray-tandrazana aminao maneho hevitra zay miara mahita sy resy lahatra fa hoe tsy afaky tsika fa mbola voazanaka de anao ny ampiasainy de mokamoka tokoa ianao mampiasa hery nefa avanao ihany io mety fianakavianao ihany io mety ray fasana aminao ihany io olona etraketrahanao isan'andro oetsy amin'ny boriboritany fadimy aritsika ny fifidianana ihany no vahaolana eto amin'ny firenena ary ny kandida laharana fahatelo ihany koa Andry Rajoelina no manana vina entina ampandrosoana Madagasikara hoy ny solombavambahoaka Naivo Raholdina sy ny TGV boriboritany fahadimy izay tarihany nambarany fa fanapakevitry ny filohan'ny antemera-pirenena Razanamahasoa Christine Irery ireny fanambarana izay nataony ireny tsy TGV intsony izy fa miaraka amin'ny collectif Dedi candidat ary tsy tokony ampiasain'ny Christine Razanamahasoa amin'ny hevitro tokana ihany koa ny fampiasana ny andrim-panjakana izay tarihany hoetrany ity député Naivo Raholdina ity androany. Vonina hiatrika fifidiana izay ho totosaina ny 9 novambra 2024 avy izao ny TGV boriboritany efahadimy tariny solombavambahoaka Naivo Raholdina sy ireo mpiarady aminy. Ny fifidiana ihany no vahaolana eto amin'ny firenena ary ny kandida laharana fahatelo Andry Rajoelina ihany no afaka mitondra ny fampandrosoana mana avina eto amin'ity firenena ity. Manoloana ny fanambarany filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamahasoa dia heviny samirery io fanambarany io sy ny fampirivorina atao etsero fa tsy any mampary IRD velively izay maro anisa eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Am'izao efa katoky ny fifidianana zao moa zany ny TGV eto amin'ny boriboritany fahadimy de efa fonina tanteraka amin'ny fiatrena ny fifidianana ary manao antso amin'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ny eto amin'ny boriboritany fahadimy ihany zany fa efa mivoaka ny karatritsika eo amin'ny ray alina eo zany ny karatra mpikambana TGV eto amin'ny boriboritany fahadimy nefa hiparitaka efa zaraina amin'ireo manoloana ny fanambarana nataony ramatoa Christine Razanamahasoa izay miantso ny ireo olona hivoreny amin'ny antemera-pirenena dia manamafy izahay député maro anisa fa hevitra ramatoa Christine Razanamahasoa irery io fa ny antemera-pirenena dia tsy mivory amin'ny izao fotoana izao mandra-pavita fifidianana zay nitapaky ny fivoriame fa ro manarakarak'izay tsy tokony mampiasainy ramatoa Christine Razanamahasoa ny anarany antenimera-pirenena amin'izay eritreriny fa eritreriny manokana io ary tsy azo atao mihitsy ny fiatrona tahaka izao satria mampifangaro ny raharaha politika sy ny raharaha-piangonana satria ny antetiny antenimera-pirenena no ampiasainy ramatoa Christine Razanamahasoa nefa izy de efa mety ho tratra manday impératif fa saingy tsy hanao izany izay satria efa isotro ronono izy efa olon-dehibe izy ary amin'ity izy no anao député farany amin'ny filazany tao aminay jereo eto a sonian'ny ramatoa Christine Razanamahasoa eto a sonian'ny filoham-piangonana nefa tia en-tête ny antemera-pirenena za manao politika fa rehefa resaka politika no ataoko dia ny kasihan'ny TGV no ampiasaiko ka eto tsy mba tsy voafitaka ny vahoaka malagasy de ambaranay toana fa efa vitsy anisa ny miaraka amin'ny ramatoa Christine Razanamahasoa ka ambaranay toana zany mba tsy voafitaka atsika fa ramatoa Christine Razanamahasoa de efa tsy TGV intsony
efa tsy ety intsony a satria tsy manaraka ny discipline de party ny TGV sy ny RD sy ny mapara tsy zany manala azy fa manambara fotsy tenanay a ma tsy avoafitaka ny voaka boriboritany fadimy tsy avoafitaka ny voaka manerana Madagasikara fa tsy manana olana manokana arenina jaina izy olon-dehibe izy satria ny olona moa hitatsika fa efa manomboka mitombo ny taona hitatsika nataony le matora zafy mahefa manina ireny de somary kotangotanay ny saina fa efa miaraka amin'ny timina hevitry ny timy io avoakan'io hevitry ny matahotra tsy vidanina avoakan'io ka rehefa tsy naomby ny nataon'Andriamatoa manina zafy mahefa de raha matoa Kristina Razana Matsondray na manao razana maningana amin'izao fotoana izao.